Vatsimpana etnineny Ratovelo Jacqueline. Raha latsaka ao am-ponao ny fahendrena ary mamy ny fanahinao ny fahalalana dia hiaro anao ny fisainana mazava ary ambina anao ny fahalalana. Amen. Hivavaka isika. Makasitraka makatela indrindra ry tomponay sy mpanjakanay, f'Andriamanitra be fitiavana loatra ianao ary ny famindramponao izay avaozinao aminay isanandro isanandro tokoa no mbola nahatratraranay indray zao maraina vaovao zao nomenao anay zao, ary mbola ao anatin'ny tanjaka tanteraka ihany koa tompo no handreanay ny foamam-pananay eo amin'ny tongo masinao mba hiarahabanao, hideranao, ankalaza, anome voninahitra ambony indrindra ho anao ry Andriamanitra masina sy be voninahitra. Misaotra betsaka tompo fa tsy mbola nahafoy anay tokoa ianao nandritra ny herinandro ray manontolo iny, ny fampitantana taminay, miaro anay, ary ankehitriny izay dia mbola nomenao tompo-pahasoavana iombavaka aminao eto indray ankehitriny, ary koa andre ny afatrao ampianatra anay ary anintsy ny lalandisonay rehetra. Komba velao Jesosy ny fanahy masinao, ameno anay tsirairay avy, anokatra ny vavahady sainay, atakaranay ny sitraponao, ary koa anitsinay izay zavatra rehetra tsy nety teo amin'ny fiainanay. Dia mitenena tompo fa vonona izay olonao andre sy ankatohy ny teninao. Amin'ny anaranao masina sy be voninahitra tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika mpianakavin'ny fonona rehetra ry havana amin'ny anaran'ny tompo, ary faly ihany koa manonona ny fahasoavana momba mpiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika eo amin'ny epistily faharoa no soratan'i Petera, toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 17, dia misambikina eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 18. Ovakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maharo-po aminareo izy, ka tsy tia misy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaky ny mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa tamin'ny firimorimoana mafy, ary ho levon'ny afo ny tenany zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Ko raha ho levona toy izany zao rehetra izao, dia olona tokony hanao ahoana moa ianareo amin'ny fitondran-tena masina sy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, sady manantena no mampahafaingana ny haviany andron'Andriamanitra, izay hamay sy halevona ny lanitra ary andoro sy hampiempo ny tenany zavatra rehetra. Kanefa isika araka ny teny fikasany dia manantena lanitra vaovao sy tany vaovao izay toerany fahamarinana. Koa satria fantatrareo rehetra izany ry malala, dia tandremo fandrao ho ataona ny fahadison-dratsy fanahy ianareo ka ho lavo hiala amin'izay iorenanareo. Fa mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy, ho azy ny voninahitra ankehitriny sy ho mandrakizay. Amen. Izany andiny soratra masina izany indray ry havana no andeha angalantsika fampahirezana amin'ity asabotsy ity. Raha namarana ny epistily ny Petera ry havana amin'ity Petera faharoa toko 7 ity, dia izao no afatra nataony hoe mitomboa amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy, ho azy ny voninahitra ankehitriny sy mandrakizay. Tena marina tokoa ry havana fa tena tsara sady mahasoa ny tombontsika amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahalalana an Jesosy Kristy, satria tena marina tsy azo edikevitra mihitsy ny hoe arakaraky ny tombontsika fahalalana an Jesosy no mahatsaratsara kokoa ny fifandraisantsika aminy, mahatsaratsara kokoa ny fifamatorantsika aminy, ary koa mampitombo ny finoantsika azy, ary indrindra koa mampiorona tanteraka ny finoantsika. Arakaraky ny fifampikasokasoantsika amin'ny olona iray tokoa mantsy no afantarantsika ny momba azy rehetra, hoe inona ny zavatra tian'ity olona ity, inona ny mahafinaritra n'ity olona ity, inona ny zavatra ao an-tsainy sy ao am-pony, olona manao ahoana izy ity, ary ho fantatritsika amin'izany rehetra izany tokoa ny fomba hiarahantsika ny aina aminy. Isika rehetra koa maha-kristianina tsika dia miara-miaina sy manara-dia amin'i Jesosy isika, noho izany dia tokony isika hitombo amin'ny fahalalana ny momba an'i Jesosy Kristy tompontsika tokoa.
ao amin'ny Kolosiana toko voalohany 5:20 ka hatramin'ny 7:20 lavalava fa hovakiana rehefa vakiditsika tsirairay avy amin'ny tokantrano any dia milaza momba an Jesosy Kristy tokoa. Eo amin'ny 5:20 dia manambara fa Jesosy Kristy dia endrika Andriamanitra tsy hita maso. Izy no lamatoa talohan'izao rehetra izao, izany hoe izy no lehibe indrindra ary mpandova voalohany koa izy. Mampatsiahy antsika koa ny teny nosoratany Jaona hoe tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Saingy rehefa tonga kosa Jesosy dia nanjary Andriamanitra hita maso izy. Araka ny teny Isaia mpaminany hoe zaza no teraka ho antsika ary ny anarany dia atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, rainy mandrakizay, andrin'ny fiadanana ary manana ny fanapahana eo an-tsoriny. Isika kristiana rehetra koa dia mino fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra tonga nofo. Nonona teto amintsika izy ka izany no atonga ny anarany hoe Immanuela, izay midika hoe Andriamanitra. Ty Tomasy koa ry havana dia tena resy lahatra tanteraka tokoa fa Jesosy Kristy no tompony sy Andriamanina. Raha toa isika sanatria ka tsy manaiky izany fahamarinana izany, izany hoe ny fanahy ao anatisika izay mandamy Andriamanitra tonga nofo an Jesosy Kristy, izany fanahy izany no manolo-tsainantsika, izany no eketsika, dia izany no atao hoe fanahy ny Antikristy ry havana. Koa mila mitandrina tsara isika satria amin'izao andro madiva ho faran'izao tokoa dia be dia be ny fivavahana miely manerana amin'izao tontolo izao, tsy mino ary tsy manaiky ny fanahin'Andriamanitra fa ny fanahy ny Antikristy no ekeny sy arahiny. Eo amin'ny 9:20 dia milaza fa Jesosy Kristy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Paoly moa dia nanazava tsara mihitsy hoe Jesosy Kristy ho izy ilay teny nentina nanorona an'izao tontolo izao, ary izany dia mbola marina sy manan-kery tokoa ankehitriny manerana an'izao tontolo izao. Ary ny zavatra rehetra dia afaka miaino ilay teny tonga nofo avokoa, izany hoe Jesosy Kristy izany. Ka na ny fahafatesana, na ny rivotra, na ny rano, ena dia ny maty aza dia afaka mandre sy mankatoa azy avokoa. Afaka miaino an'Andriamanitra tokoa ry havana na ny lanitra na ny tany, araka ny voasoratra eo amin'ny Isaia toko voalohany 9:2. Fa na izany aza dia Jesosy Kristy koa dia afaka manao toy izany satria raha tojo tafio-drivotra mahery ny mpianatra Jesosy Kristy teny ambony sambo kely ary nanonja mafy dia mafy tokoa ny ranomasina, dia teny ray mbava fotsiny no tenenin Jesosy Kristy hoe mangina, mitsahara dia nitsahitra ny rivotra. Izany no manambara ry havana fa ny zavaboary rehetra manerana an'izao tontolo izao dia afaka miaino mankatoa an Jesosy Kristy avokoa. Ary Jesosy Kristy dia manana ny fahefana feno mibaiko ny zavaboary rehetra satria izy no nanorona azy. Eo amin'ny 9:20 dia manambara fa Jesosy Kristy ry havana no lohan'ny fiangonana, ary amin'ny mahalohan'ny fiangonana azy dia izy no mibaiko mandidy sy manapaka amin'izay zavatra rehetra atao ao am-piangonana mba hampandrosoana ny ambaindain'Andriamanitra. Ary isika amin'ny mahatenina Jesosy Kristy antsika dia tokony koa isika io Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana io foana no mibaiko antsika amin'izay rehetra ataontsika, ary izy no tokony inona sy ankatoavana ny olona rehetra tokoa. Eo amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 20 kosa dia milaza fa Jesosy Kristy no nomen'Andriamanitra fahafenona rehetra, ary ny rano izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana no nampihavanany antsika rehetra tamin'Andriamanitra. Anika na dia nanota teo anatrehan'Andriamanitra azy isika ry havana teo aloha, dia mbola izy ilay Andriamanitra masina sy be voninahitra ihany. Izy no nitady hevitra voalohany mba handrindrana fihavanana amintsika ry havana, ary dia nanolotra ny zanan'ilay tokana izy mba azahoantsika famelan-keloka. Ka ny raha Jesosy Kristy izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana io no nanaovany fampihavanana any ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Rehefa dinihana tsara ry havana izany rehetra izany dia tsapa tokoa fa tsy roa amantany ny fitiavan'Andriamanitra antsika, satria na dia mpanota tsy mendrika aza ne isika dia mbola tsy fony fa mbola nomeny izany nalahy tokana mba hamonjy antsika rehetra. Isika koa ve ry havana eo anatrehan'izany fitiavan-dehibe izany dia mbola ho vitantsika ihany ve ny hanamafy ny fotsika
mbola vitantsika ihany ve ny anampina ny sosintsika rehetra amin'ireo afatra maro isan-karazany izay napetrany tamintsika isan-karazany hoe mibeba ianareo mba ho velona, mifankatiava tahaka ny mpiralina, mamindrafoa, manetretena, dia mifamela heloka, mianoa ny feoko ary mankatoava izany rehetra izany izay andidiko anareo. Aza dinitsika ry havana fa zavatra tsy mora loha, tsy mora simba ne no nividianan'Andriamanitra antsika fa ny zanan'ilay tokana mihitsy. Koa raha mbola misy fandavantsika an'Andriamanitra ry havana dia tsarovy fa tsy an'Andriamanitra itsony tsiny fa tena antsika tanteraka tokoa. Voalaza ihany koa fa Jesosy Kristy no nitondra fanantenana ho antsika dia ny fiainana mandrakizay. Koa niza mino fa raha Jesosy Kristy no nalatsany mba azahoantsika famelan-keloka sy famonjena dia ho voavonjy ary andova ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay isika. Izany rehetrarehetra izany ry havana, raha nampafantarana antsika izany androany, anampy antsika tokoa hifamatotra bebe kokoa amin'Andriamanitra. Anampy antsika ihany koa mba hitombo finoana azy ary orona tsara amin'ny finoantsika. Ary indrindra ihany koa atsapantsika rehetra fa tsy misy famonjena ho antsika mihitsy raha tsy nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana Jesosy Kristy. Koa manomboka androany ry havana, andeha isika samy ezaka hayankohaka, hifona, hibebaka eo am-pototry ny hazo fijaliana Jesosy Kristy amin'ny fotsika iray manontolo, mba handraisantsika ny famelan-keloka avy amin'ilay raha ny fifampihavanana. Amen. Hivavaka isika. Mankasitraka indrindra Tompo amin'ny sitraponao nampandrenesinao anay indray androany, satria tena tsapanay tokoa fa mendrika sy rariny raha izay kristiana mpanaradianao no hiezaka hitombo amin'ny fahasoavana sy amin'ny fahalalànanao. Ny antony dia tena tsy ampy fahalalànanao ane zay Jesosy. Anke dia manjary sahy manaonao foana izahay, tsy matahotra fa manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Mahavita aminao tsinontsinonanao mihitsy aza satria tsy resy lahatra izahay fa ianao Jesosy Kristy no tomponay sy Andriamanitray. Be dia be aminay koa Tompo no mihevitra ka mitonina hoe kristiana, kanefa dia mbola manaiky manaraka tanteraka tsoro izao ny tolotsain'ny fanahy manohitra fa Jesosy Kristy dia ilay Andriamanitra tonga nofo. Ary noho ny tsy fahatakarana ihany koa fa Jesosy Kristy no lohan'ny fiangonana, mibaiko ny fiangonana ray manontolo, dia mbola sainay ihany ny manohitra sy mankatohan'ilay olo voaositra voatendrinao hitondra ny fiangonanao, ka dia manao zay sampatanay rehetra izahay. Eny fa na dia ilay fitiavana be dia be natolotra ao anay aza Tompo, ilay fanetretena be dia be nafoizanao ny tenanao, nandatsahanao ny ranonao mba hampihavananao anay amin'ilay Andriamanitra rainao, dia toa tsy nasianay vidiny ine izany fa mbola vitanay sy nanamafy ny vitanay, nanamafy ny fonay, nanapy ny sofinay tamin'ireo sitraponao marobe tiana ho tanterahanay. Ankehitriny izay Tompo dia menatra tokoa satria ianao Jesosy Kristy ilay no amavonay, ianao ny mitondra fanantenanao anay dia ny fiainana mandrakizay. Ary nampafantarinao anay koa fa tsy ahita famonjena mihitsy re izahay raha tsy manaiky nandazaka ny ranao teo ambony hazo fijalianao ianao Jesosy malala. Koa mba hampio izay Tompo amin'ny alalan'ny fanahy masinao hiezaka hitombo fahalalànanao bebe kokoa mba ho resy lahitra tanteraka fa ianao ilay Andriamanitra tonga nofo, tokony ekenay, arahanay ary mba azahoanay koa famelan-keloka avy amin'ilay rano fampihavanana. Amen. Raiso ny ranomasina avy amin'Andriamanitra raitsika. Andriamanitra ny fanantenana ny ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Ary mbola hiteny aminareo indray hoe minoan Jesosy Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo mba handraisanareo famelan-keloka avy amin'ilay rano fampihavanana. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Aleluia. Amen.